tantarako mada. Atolotry ny asemy radio anareo zao ilay nofy tanteraka. Tantara indray miseho no soratan'ny Leniriko Etienne Andrembololona. Ho velomin'ny Saoly sy tolotra miaraka amin'ny Silofo José sy nofy. Mandray feo sy mandrindra ara teknika Ando Mana Totosa Silofo José. Fa mifiry marina moa zao e. Oay, toa efa mivaly sady. Tena anio vao tara marina. Ary aleo aloha miomanaingana fa tsy ohatra ny reraka be koa ange zany saiko zany e. So dia mba tokony ahena amin'izay koa ary ny ora ianarana fa efa kaiky eo ny fanadinana vao arary eo. Tsy izay vao iloza raha izany no mitranga. Aleo mitandrina ihany aloha. Tapaka ny hevitra fa manomboko izao dia ahenako ny ora fianarako aty an-trano e. Kanefa ho noho ny fitenenana hoe ny valala aza tsy azo raha tsy handriny ilika dia ahoana? Tsy tokony ho zaho mihitsy aloha izao ny hampiasa saina e. Izay mahasoa tanteraka foana. Ary aleo mandeha amin'izay fa sao dia ho tara eo. Toa lany andro amin'ny fiomanana fotsiny. Efa manomboka ny koro. Aleo rangatonga dia miditra. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Fa manino ianao ny tarabe ohatr' izao? Somary diso ariana ny sakafonay made dia izay no natara. Tsaro fa kilasy atrika fanadinana angenareo e, ka tsy tokony ianao atsirambana toy izany mihitsy. Miala tsiny re made fa tsy fidiny azy aho. Za mihitsy nge no voa amin'izao e. Eny e, aleo any zany fa tohisiko ny lesona. Angamby ianao ry tahina mandika any amin'ny namanao a. Raha misy tsy azonao ny sasany dia afaka manontany ahy ianao. Ie, misaotra tompoko. Teza mosika nijanona teo? Ay, vokatry ny fikarohan'ny zanak'olombelona dia maro tokoa ny zava-baovao hita sy mitranga etsy sy eroa. Ohatra fotsiny izao hoe ny telefaonina. Efa maro ny zavatra vitany ankehitriny. Momba ny fitaovam-pifandraisana moa izao ny lezitsika ka asa na fantatsika fa ny olona taloha koa ny manana fitaovany izay nifandraisan'ny samy izy ary tena mbola tsy mampino mpikaroka amin'izao fotoana izao mihitsy. Asa mitabataba aloha nareo e. Asa na inonareo fa ny taloha amin'ny alalan'ny eritreritra ny fandraisany. Ohatra izao hoe ny mpifankatia roa afaka miaraka ao anaty eritreritra izy raha toa ka samy tena manina. Mahagaga indray izany. Asa nazo nareo ny fanazavako na tsia? Dia meko ohatra faharoa indray nareo. Raha misy izao olona iray tena tia olona iray, ny fijerin'ny olona iray tena tia ihany dia ampiambabony olona iray io. Ny ankehitriny nefa tsy izany intsony fa efa nisoloina ho SMS sy zavatra maro izany e. Ary androany vao hitako hoe tena milay tia madety tena raitra. Sady tena manendrika azy tsara mihitsy ny fitafiany.
raha mba io fa inona mahavariana ny tahinao e? Ary to mandinika fatratra mihitsy ianao. Misy tsy mazava nga? Manontany ianao ange ahy? Hoana Maty azafady? Inona mamy mahavariana anao ao? Ay ve variana ihany aho misaina an'izany zavatra lazainao izany e. Dia hoy aho hoe tena misy tokoa ve? Tena misy izany ka. Leson'andro an'iny nahagaga ihany koa fa androany natsapako fa tena manja raha imadomosely ianto toy ny ando maraina izay eny an-tendrombohitra manangolongolo ny tena raha vao maraina to manangolongolo ny foko ny fijeriko azy. Saingindrisy tsy azo tanterahana mihitsy izany e. Efa zokiko ataona maro mantsy raha ianto. Tsy ho avelively izy ary tsy ho azo koa. Domany novy ihany lahy izany ty tahiana. Aleo ny revision tohizana fa tsy ny fianarana ihany mantsy ny lova tsara indrindra. Raha ianto mivisa fisaina dia ny bozaka isaina. Leo matory amin'izay fa tena efa alina izany andro izany ka. Ary tena raitra kosa aty amin'ity toerana izany hafa mihitsy. Sady ny olona aty toa tsotsotra daholo. Tsotra tahaka ny toerana ihany koa. Dia izany tokoa ve natsoina hoe trandraka tamin'ny menaka manahaka volotany. Ary aloha isakafo etsy amin'itsy hotely izy efa tena miato koa izany ny andilana. Mba manja kosa izy tsy toa vavy misakafo etsy izy ary andrasa aloha ohatra ny efa nisy toerana nahitako azy io. Taiza tokoa moa sa olona mitovy ve? Marina izany saika nitovy tamin'ny mandeha ihany marina ity. Tena tsara aloha e. Ny volony lava mate ilalao, ny endriny kanto, ny takolany bilangilangina maty anongotsongo. Izany no antsoina hoe tonga lafatra. Ary toa mandinika fatratra mihitsy ilay zalahy izany. Fa misy inona ry ety amiko dia variana loatra izy. Efa ela ihany mantsy izay nahitako azy nijery ato eo izay. Toa ohatra ny mahafantatra ny fijeriko azy. Sady toa ohatra ny te hilaza zavatra amiko ny poziny. Nefa vahiny aloha ny fahitako azy. Fa inona ary ny antony ato izao? Asa tsy anantona ihany ve izy raha misy manahirana azy? Aleoko ny sakafo no hohanina fa tsy. Hitako fa atao mandinikako ny fijeriko azy. Sambatra raha mba io ny lasa ravaka ny tokantranoko. Tsara ihany anto fa izy kosa aloha tena raitra e. Raha ianto kosa aloha tsy atakaliko an'io izany e. Nefa
dia ahoana tokoa moa izany ny fomba hiresahako aminy? Hoy teo ihany izany e. Hoay, ary lasa izy teo. Tsy toka akory ny voandy. Rehefa lasa ery ivelany. Ary toa lasa mangala ampijery aty amin'lahy koa any ely ity izany. Velezo ilay samy vita amin'ny mafana. Dia samy hitsangatsangana tokoa moa izany male aty. Tena mbola manara-maso ihany ilay zalahy io a. Inona ary ny tadiaviny amiko? Aleo hitifina matsy. Tena tsy hitako intsony indray izay naliany teo. Aleo aloha eny amoron-drano fa eny izao mahatony an'izany saina izany e. Ary aleo eto ambanin'ity sapain'ity mipetraka. Sady tena mangatsiatsiaka tsara kosa eto izany e. Hafa ihany tokoa ny rivotra aty. Mbola tena madio. Afaka mianko amin'ny akanto mivoary tsara koa. Izao izany tena antsoina hoe fiainana voajanahary. Tsy namboarin'ny tanan'olombelona. Ka tsy ve ilay tovovavy hitako tetsy io e? Tena izy io e? Dia izao tokoa ve ilay antsoina hoe herin'ny fotoanafo ity e? Toa satroko anatina azy izao kanefa raha mijery ahy izy dia mifoko no mitopotopoko. Sa tahotra ny ahy? Tsy haintsony e. Dia asa aloha. Tsy mijanona madinika ny izy. Ary aleo moa dia andalovako eny dia ho hitako azy fitsiny. Oay, tena manatona aty izy marina. Matahotra ny resaka aminy any. Aleo aloha mody mialy eto. Tao mitsoaka. Mahagaga indray izany. Tsy maintsy ataoko izay resahana aminao aloha e. Tiako izany ka. Ary andraso ara-baiko. Tonga dia raisiko ny tanany dia ho hitako izy fihetsiny. Manahoana ianao? Fa iza koa ary izany. Nofo mamy be teo indra ka tapaka tsy fitany. Izay vao saika hifandray tanana nefa dia nisiparany ity. Fa mba iza koa aloha tony mandefa SMS amin'ny alimbe tony e. Ay ve hery ihany e. Ary inona hono ny soratany ato? Aleo aloha vakiana. Matory amin'izay ilay tsy fa efa alina loatra. Initra mahavariana ny laty e. Efa ela ihany nahitako ny lahy mandinika fatotra amin'ny mandeha ando a. Jereo ariko. Efa miraraka eo ambonin'ny kahie lahy mihitsy ny ivony lahy. Nefa tsy hita ny lahy akory izany. Aiza. Ela koa ilay tsy dia manaitra fotsiny. Fa inona ny mahavariana ny lato izao e? Mangina aloha elahy e. Tsy hatra aty, tsy hatra ary fa dia manelingelina foana. Fa manelingelina hoana re. Za kosa mandinika ny akanto mandeha ando a. Tsy zaka ny laletsy io a. Tena tiako mbola hitoletsy ny nofika. Fandray lesy izany. No fiavaka tiany tohizany. Za kosa nanandrana namely mainy ela ka tsy nahazaka dia niredare. Sanatria kosa fadin-drazanay izany. Fa ahoana fotsiny ka. Izay ihany e. Dia no veletsy nataoko ampiasa saina ohatr'izany. Nareo lahy aloha raha toka hitabataba dia aleo voaka kely mihitsy manao ny resaka ataonareo any ivelany any. Rehefa vita izany dia midira fa manakorotana ny ankizy te hianatra fotsiny. Izay ary ny an'la. Mangina lesy. Ka ela ihany no mitarika resaka voalohany eko. Rehefa mbola noy nareo lahy ka tsy mety hivoaka dia aleo mihitsy ny ary izany hivoaka e.
Antsoiny Bran directeur rehefa vita ny resakareo. Efa vita madea. Somary nanontany kely azy ny momby ty lesiny ty fotsiny efa misy tsy azoko kely le izy ko. Ka naninona tsy zany no anontanianao? Ka efa nozavainy tamiko tany an-trano le izy dia nazava tsara sy misy tadidiko kely ny fanazavana. Dia efa azonao tsara zany le izy? Eny tompoko. Dia mangina amin'izay ara fa manakorotana ny hafa fotsiny. Fa inona marina le ty zany nofony lahy zany a? Mangina le tsy fasotra teo indray a. Miondre fotsiny le izy dia tsy hitany a mitenena moramora dia tantarao. Fa nareo lava hianatra ny andananareo aty sa hiresaka e? Njay ary. Alatsao amin'ny tany aingana no sy tolohan lahy dia amin'izay ohatra ny hoe akan'iny ny tenenany lahy tamiko. Tsy manaiky raha tsy lazainareo amiko ny zavatra mahavariana anareo ao androany. Raha tsy izany a dia tsy hampianatra anareo intsony a. Tsy izany madefa latsaka ny tolohan dia naniraka ka azy izy. Izay ny resahana teo. Toy izeo ihany ange? Ariva sahady ity ny andro. Ariva atsiarovako an'ilay nofo mamy. Rehefa mahatsiaro an'iny dia toa miverina ato an-tsaiko ilay tononkalo nosoratany Rado manao hoe nofo mamy ray anivon'ny aliny ririnina no nitondrany nofo koa anoloananao raha havako. Naseho any teo ianao ho tsy napasio fihinana. Gina, sina ny tontolo, mbola mando ny fitiavako. Dia inona marina moa zany no mahatonga atsiaro an'iny e? Zay nofo ve? Sa izy nofo mamy indrindra tamin'ny fiainako? Asa, kanefa inona mamy amin'iny? Aleo somary mamerina lesona kely aloha fa ohatran'ny tsy maharaka mihitsy koa ny androany e. Ay, aleo ary aloha asiana mozika kely. Ohatrany tena miakatra izany aingam-pahazany e. Aleo alefa moramora ihany mozika dia aleo hosoratana izay ato an-tsaina. Misy toerana mafana aleo vakina amin'izay ao anatiko ao dia ho nofy ihany ve? kelikely afaka dia ho nofy ihany ve no ifandraisantsika? mimoza Tsy mba afaka ifanatrika anafanilay atsika. Dia ho nofy ihany ve? daholo Ary hijanona ho nofy hatrany. Tena mbola ankamantatra ka malasa ny vinany. misy Hatreto aloha dia mbola nofy izay tsy fantatro hoe nahoana, saingy mahafalalany mimoza ka nahatonga ahongoma. Asa ahoana ny hotohiny, ny ho avy ankamantatra, izay avoaka ny tsy hay, izay apotrany tsy fantatra. Ary aleo aloha matory amin'izay fa tsy efa somary mandroso ihany ny alina. Hoay, tena ity indray marina ny zipo. Ary ataoko amin'izay izay iresahana amin'ity androany. Sady toa manantona mihitsy izany a. Manahoana ny tovolahy? Manahoana ianao? Azo iny to mahataitra anao e. Tsy taitra izany afa Variana mandinika ao ka zavatra fa nodinihako. Mandainga ianao e. Fa ahoana e? Satria ianao efa hitako nandinika fatratra tamin'ilay andro ray iny. Tsy karotra ny reny. Azafady ary e.
dia miala tsy indrindra. Tsy misy tsinka. Fa hono raha tsy madiso. Hoe ahoana? Fa inona aloha mahavariana anao amiko e? Tsy misy ka. Aza mandainga moa e. Marina izany e. Eny ary. Rehefa tsy lainganao izany dia izao indray ary. Inona moa ny asanao? Fa inona moa ny antony antanianao an'izany e? Ka atao be fahantaniana loatra amiko ianao ko. Sao dia tsy tianao kosa aloha no miresaka amiko e. Tena tiako mihitsy ka. Satroka aza haritra ny resantsika. Ka raha marina ary izany dia valio aloha ny fanontaniako e. Ka ilay fanontanianao ary mbola tsy voalaza. Izao ary e. Hoe ahoana? Isa aloha ny anaranao e. Fa inona nefa ny antony ilanao ny anarako e? Satria... Sledy e. Dia tapaka indray ilay nofy. Ndrisy. Ao anatin'ny ankafizako azy foana no... Aisy. Ka ilay voalavy mihitsy nananjeran'ilay azo tetsy. Ividianako totela ara-pitso fa tsy... mahavariana an'ilay foana. Fa ela very tiry dia tsy manana fanontaniana afa-tsy izany rehefa mionsika. Ka ny fahitako an'ilay ery tahina dia toa olona vary indrindra izany foana. Raha misy ny olona lisy dia zareo tsy misy olana izany leseo sa efa mieritreritra ny fanadinana sady ala mbola misy iray volana kely izy vao tonga izany tsy izany letsy fa ilay nofo letsy nofinina. Ka ilay nofo ny teneniko an'ilay omaly iny e. So dia mba marina ihany ary lesy ny eritreritro. Eritreritra hoe ahoana? Aza nafinana lesy inona nefa ny afianako an'ilay eo fa inona aloha izany eritreretan'ilay izany zao tsy maintsy ny ray amin'ireto manjao an'lahy. Voalohany na ela manandrana mifoka maina dia tsy nahazaka izany dia izay nitarika an'ilay varim-bariana toy io. Na ela tena latsaka amin'ny madeando. Latsaka ahoana moa izany? Tsy ory lesy ny marina tiany madeando elahy. Marina izany salainy. Marina letsy izany tiako izy saingy efa fantatro fa tsy izy no anjarako na dia manaiky azy izy. Tsy azoko. Izao letsy isan-kalina dia manofy azy saingy isaky ny za tena mankafy indrindra ny tapaka foana ilay nofiko. Nofy ve lesy dia atao mahalasa saina? Eny nofy saingy nofo mamy. Ivika elahy raha izao no mitoy fa mba ahoana aloha izany nofin'ilay izany izao araka eno tsara eno afako maly alina dia nanonofo toy izao ka izany letsy no izy kanefa lesy na izany aza tsy tokony varim-bariana amin'izany elahy. Nofo ve lesy? Marina letsy fa nofo ilay izy saingy toa maneho zavatra miafiny izany. Lalina aloha izany nofy ihany saingy nofy hafahafa neny lahy. Nofo mitoy sa kosa hoe ahoana? Sa kosa so dia variana mieritreritra lalina madeando no mahatonga ny lamany nofy an'izany. Dia tsy haiko tsony letsy so dia ampiana relahy. Ampiana amin'inona nefa ampiana amboraka ny fitiavan'ny lahy madeando mitapy elahy.
Tsy manina ngeletsy fa za misy no ilaza azy ny fitiavany lazy raha toka tsa ela. Saly eo letsy zao ihany e. Raha izay kosa ngeletsy no ahitako ny laho miramirana tsy mampaninina mihitsy ny teny izany aminy. Misaotra ny lahy amin'izany aloha fa aleo aloha izao e. Izany aza lesy tsarovy ihany fa efa akaiky ny fanadinana. Aza matahotra lahy. Tsy misy atahorany lany amin'izany. So lahy mantsika variana minofika ho lasa nofy hatramin'ny ho aviny lahy. Aza ny nofy lesy no anafoanana ny ho avy mamiratra. Marina letsy izany rehery a. Sainginy ahy letsy le nofiko. Tsy haiko ny manadino azy e. Manao na dia salama tsara fa nareo manao ahoana? Mety tsara daholo saingy ty namako ty tsy dia salama loatra ny Madina letsy e. Sao mety fanararotana. Fanararotana iny e? Lasa mifavanazy Mandina fa tsy bandy manao foana tsy. Fanararotana inona ho nareo fa tsy reko tsara? Fanararotana Mandina ny vavanlaho ah. Mba havelo kosa izy ritahina iteny ah. Fanararotana ny anontaniana dia tsaratsara tany am-pianarana madia. Dia inona izao ny antony mahatonga anao tsy anela ny ery lazana izany? Fa melatra ingeo an'izy satria hoe variana amin'ny resaka fotsiny any am-pianarana dia tsy misy azo ny lesona. Ataovy ihany e. Sy ihany aza fa izany ny anaovanareo an'ireny fa raha mpampianatra hafa aloha dia hafahafa ihany ah. Fona re madia fa tsy anao intsony. Hoe fotsiny mody hoe tsy anao fa rehefa tonga any am-pianarana dia mitohy ihany ny lanonana. Miala tsiny indrindra re madia. Tsy anao intsony marina. Fa inona marina aloha ny tena andesahanareo tamin'iny. Ka inona moa fa tsy momba ny lety ihany e. Momba azy ahoana? Laza tamitra mantsy izy fa hoe io indray ela mba firy letsy mivava. Fa inona ihany no mahataitaitra anao toy izany? Ty letsy atapaka ny lalan-drahako fotsiny eto. Tsy maintsy lazainareo azy ihany io. Raha tsy izany dia saziko nareo. Zao re madia. Tsy maninona letsy e. Tantarao raha izay ny sitraka ela. Tantarao ery. Oa laza tamiko lery fa sy tia marina. Ataony madia mahita fahasanana io. Ary toboramena be koa tahiny. Fa misy iny. Tsy misy inona akory madia fa zao re madia. Mazah koa aza mba lasa saina amin'ny mpianatra. Fa ahoana? Laza tamiko mantsy lery fa mahita zavatra hafahafa. Hafahafa nefa rehefa tonga izy dia tsy hita. Tsy izany fa lasa mijery le izy izay lalata ny andro iny dia hitako tokoa fa io le zavatra. Rehefa nanatonanay nefa le izy tsy hita izay nanjavonana. Rehefa miala lavidavitra indray izay dia hita le izy. Teo nanofa ny ady-hevitra. Ka inona ny fiheveranareo azy io aloha? Teo navaka ny sainay roa lahy. Araka ny hevitra madia mety ho iny lainga. Tena tsy vazivazy ange izany e. Tena tsy vazivazy fa saingy azo inona fa lainga avy hatrany. Sambatra ahoana izay tsy nahita nefa ninona izay nahita nefa tsy nintoa tsy izany ka tsy izany. Dia inona izao ny ifandraisana izany amin'ny tahina ka hitako mantsy fa tena voramena izy ambara-pavita ny fitantaranao an'izany. Tsy izany fa izao indray ny mahatonga an'izany e. Aleo hijanona koa izany resaka izany fa efa tonga isika. Marina mihitsy izany madia. Akay ela manao izay mahatapaka ny lalan-drahako io fotsiny. Izany izy vao tena tsapa fa tena tia madia andro lahy ty.
inona lehibe rehefa tena tsy tazany raha miboaka aminy a. Tsy mety lety zany a. Za mpianatra, isy mpampianatra da ihany aza. So mantsika ny mba fianarany lazoka. Tsy misy atahorana lety zany a. So mantsy dia elaza amin'ny mampatahotra ahy. Herinandro izay ny lasa dia tsy nitohitsony ilay nofiko. Izany efa naniry ny tohizany iny foana. Fa enjana koa aloha nafitsikeriankeo iny. Za efa natao hatra mafy mihitsy hoe hiboraka eto no nafenina. Manao izay ampitaitaina mihitsy ny tetiny teo iny. Tsy ho azoko angaha ela rery. Tsy androany ihany ilay tiany andro. Manetsa be mbola ho avy. Tsy hitako angaha izay tena tiany lahy dia averiko amin'ilay ny zavatra nataony lahy tamiko rehetra. Izany aloha ihany fa dia ahoana tokoa moa raha tena voalasan'ilay rita eo marina e. Mety anaiky izy sanda. Dia tsy hay mihitsy aloha e. Sary aleo matory fa tsy laha ny andro mandrevy eto fotsiny. Tsy mahita ay ve ianao ihany e? Manao ny izareo manao ahoana aloha na dia izany azy e? Salama tsara ka fa ianao manao ahoana? Salama vatana saingy marary fo e? Tsy izany ka. Fa ahoana re? Maniry ny mpahafantatra ny anaranao a? Fina aloha mahalinanao amin'ny anarako e. Mpinamana isika. Raha tsy mifankalala ohatra ny hafahafa ihany izany. Nefa dia ninao ara tsy fantatroko. Ka ny ahy izany dia tahiny e. Ary ninao kosa mba iza? Miary ny anarako. Miary? Dia faly mahafantatra anao aho izany. Za koa toraka izany. Fa izao ahy e. Ahoana izay? Aiza ho ahy ianao io mipetraka e? Fa inona aloha ny antony anontanianao an'izany e? Satria tiako ho fantatra. Fa inona ny antony? Tiako re raha izay hipetrahanao ny toerako e. Izay fonenanao no akaniko. Izany a. Fa angalo ianao poety e. Fa ahoana? Toa ohatran'ny sary teny izany no fahainoko ny teninaoko. Tsy e. Tsy poeta saingy entan'ny mpanavy e? Araka ny reko masy dia reny poety reny rehefa miakatra ny aingam-panahiny dia manao toy izany izy. Kosa e. Fa entan'ny inona re? Entano lety. Efa saika voalazako ny fitiavako amin'ny miary raha tsy nitapahan'io rehefa io. Dia tsy apetrako intsony lahy manao karaha-pitso raha izany no izy. Anarany fotsiny mba mivonoana ny fonina, ny fandrihana ny voalavo, saingy tia indray no nanoto fondrana. Tena ao anatin'ny foana izany na ny fisako amin'ny miary.
raha mba tena nisy moa ianao, za angamba ny sambatra indrindra, kanefa treto aloha dia mijanona ao anaty nofy ihany izany. Nofo mitoky. Satroko hanonofo foana raha toy ireny ny atao hoe nofy. Miary, toa hitako misy hitoviana amin'ny ando izy. Sa ve iando ihany no miary? Sainga ao anaty nofy izy dia manova anarana. Asa aloha, iando. Tena tiako ianao saingy tsapako fa tsy anjarany atsika. Na tianao aza dia hofianko asa amirery izany. Iando, miary. Iando, miary. Iza no tiavako sy afaka nolorako ny fitiavako? Miary ao anaty nofy sa iando hitavatana? Mahalasa ny fisainana. Ary aleo alefa ny radio analana an'izany adi-saina izany. Tena hita mihitsy hoe mpanakanto izy. Tonga dia mety evavatrany amin'ny piaino izay hira ataony. Fa inona ny mahalasa saina ny lalava toy izao e? Tsy any am-pianarana, tsy ety an-dalana, tsy any an-trano fa dia manjombona lava. Raha tsy izany dia mandefa vinany lavitra. Momba ny andro lesy mahavaka ny saiko. Atsoriko amin'ny lafa tena tiako izy. Saingy tsy sahako lesy mamboraka fity aminy. Izay ingeny efa nitenenako an'ilay hoe raha olona zaiko rehefa tsy sahana. Tsy mety letsy izany a. Aleo izao ihany. Olitia, ny fanadinana ange efa akaiky. Izao lety ny fotoana fanararotana. Rehefa afaka eo raha dia tsy vitany latso ny anto. Tsy mety ho azy izany amin'lahy. Zahay lahy dia velesiko ny vidy amin'ny mafanaka. Ahoana ary ny hevitra? Rehefa tsala dia aleo tenenako azy. Dia ahoana nefa nilazainy lahy aminy? Tsoroko fotsiny hoe tiany lahy izy, izay dia vita. Toa manahirana letsy izany ka. Marina. Za lahy lazaiko amin'izany ka. Ka ahoana ary ny ahafantarako ny valiny raha ialahy no miteny aminy? Rehefa voateny fotsiny lesy ilay izy dia ialahy indray no misikotra ny valiny avy any aminy. Dia raha eny dia ahoana? Ary raha tsy dia ahoana? Vevena amin'ilay ilay izy ninona mety ho vokany ah. Hoy teo ihany letsy izany e. Tsoriko amin'lahy fa raha tara kely foana ialahy dia mety ho lasandry zalahy ny toerana. Aleo lesy rery dinihana tsara vao manao zavatra. Tandre moa ary so atoandro fitery ronono ka ilozany omby miahaka. Izay vao tanteraka aminahy ilay fitenenana hoe ahoana? Ny antanana votsitra, ny antenaina tsy azo. Ny ando ho lasan'ny olona, ny nofony lahy tsy tanteraka. Ka mba saintsainy ihany lesy a. Izany aza nefa dia tsaroa fa hanala fanadina ny lahy. Fizana be zany. Aleo aloha midabodaboka kely indray vao mamerindresona. Tia indray eto miary. Tsy maintsy voalazako aminy anio fitiavako azy.
Manao ny miary. Manao ny tahina? Dia inona vaovao? Ianao zao no antena kilaza vaovao. Raha ny amanokana aloha dia tsy misy e. Izany? Raha ny eo anivon'ny fiarahamonina indray, ny asan'ny Jolany izao no malaza sady izany izao ny teny amin'ny gazety eny sady izany koa ny reny amin'ny vaovao. Manga fotsiny moa ny politika. Ny ankoatr'izay ary? Tsy misy ka. Ary ny any aminao? Ny aty amiko ve? Tsy misy koa. Fa na izany aza manana zavatra olazaina aminao ihany e. Izany? Zavatra inona aloha izany e? Tsara angamba? Tsy aleo somary miala kely etsika. Fa resak'inona aloha no tianao ambaramiko e? Tsy ambara telo ilay izy e. Ay. Saingy tsy maintsy ambara amin'ny olona rehetra raha toa ka sitraka ao. Tsy mazava. Aleo sika maketsy fa io zao no azo antoka hoe tsy misy mare. Eny ary. Dia hoe toara ny teninao e? Miary Ahoan'izay? Tiako ianao. Tahina? Ahoana? Tsy mety tsondra izany e. Fa maninona nefa e? Ka za tsy nefa manan'olo tiana ka. Miary dia sahanao ve ny andamin'ny fitiavako? Sa tsy tsapanao izany alalina izany? Tsapako tokoa rery tahina. Saingy tsy anjara mihitsika e. Kosary miary aza ampijalianao amin'ny fitiavako e. Mba mitalory ahy e. Tiava raha toa ka sitraka ao. Miary aza ataonao an'izao lozy dia marina fa saika nisy nandrendray ny tomaniko teo. Za koa resy tory teto dia nahenjana indray ny toy an'ilay nofiny tsy naposiko toy izany. Dia tsy maintsy andahan'lahy ihany koa izany izao iando rehefa mitory fitiavany aminy lahy. Mankanesa ianao ety amin'ny tabilôry tahina. Ataovy ny valiny io. Eny tompoko. Sao ve? Ahoana moa no lazaiko teo? Tsy mety io. Fa inona aloha mahavariana anao tato ato e? So misy olana amin'ny fianarana na hoe misy tsy azo ny fanazavako? Izany ka. Ny fanazavana koa azoko tsara. Ka nahoana ry ny tsainao? Ka nisy zavatra nahalasa ny sainao? Mandeha anana aloha ianao mipetraka e. Sao dia marary ianao? Tsy marary aman-dia. Tena hitako manana olana mihitsy ty tahiny ty raha zao paoziny izao ny dinihana. Aleo andramako sikirina rehefa mirava eo. Sao dia misy tsy mazava aloha hatreo. Io devoir tsy tahiny io ataonareo entimody. Dia amin'ny talata io tsara itsika. Tapitra ihany koa ny androany saingy izao nareo rehetra mahazo mody fa tahina kosa mijanona fa mbola misy resaka kely ataoko aminy. Zay tandremo ange tsy vita eo io e. Zay tsy mahavita an'io tsy mahazo miditra ato. Ve efa nilazay ny hery tamin'ny fitiavako azy ka tsy izay vao tena oloza dia ahoana ny fiverany aleo andrasana izay hofopoakany miandry azy azafady ry tahina fa nampiandry kely ianao eny tokoa ama dia efa inona ny antony?
Tsy izany fa saika mba hanontany ianao ary tahina. Hoe ahoana mate? Manana olana nga ianao? Azana fiainana ary tahina. Fa inona ny antony ilazanao an'izany? Tsy izany fa tsapako tatoato fa misy zavatra mahalasa sainanao. Hitako mantsy fa tovarindrina foana ianao, ka izany ny antony ny anontaniako anao. Aza mandainga ianao a? Raha zarainao amiko izany a, dia mety amaivamaivana ny adi-tsainao. Fa inona ary ny antony anontaniany andro an'izany? Sa ve ka tiako izy dia misikotra ny ilazako amin'ny fitiavako? Tahina? Fa ahoana ho iandro e? Oare, azafady, made andro mantsy e. Tsy maninona, tsy eo amin'ny anarako raha izay mifantatrao fa mety. Kanefa oka rehefa sasenao rery, izay ianao vao manao an'izany. Eny ary? Fa izao hoe, lasa ho amiko amin'izay ary izay manahirana anao? Misaotra anao aloha e. Na izany aza nefa tsy misy manahirana akory. Ny fieritreretana ny fanadinana mahalasa saina io. So dia misy zavatra tsy mazava aminao kosa ary. Zavatra inona nefa e? Ohatra hoe ny lesona, so misy tsy mazava ny fanazavako azy. Mazava daholo ka. Ka inona raha mahalasa sainanao foana e? Tsy misy afa-tsy izany re madea. So dia misy olana kosa eo aminao sy ny olon-tianao ohatra. Zanga moa mbola manana olon-tiana. So kosa indray misy olona tianao nefa tsy tianao. Zahay ary ny lahy. Tena misikitra izy marina. Dia ahoana? Sa kosa ve olazaiko azy ny tena marina? Jereo ange, io indray ianao. Lazao rehefa vonina nampy ianao ahy e. Misaotra ry andro. Na izany aza nefa tsy mbola azoko atao ny manambara an'izany aminao. Everotony indray amin'ireo namanao ange ahy? Azana fiainana ny olanao? Tena tsy azoko atao ny mizara an'izany aminao e. Eny ary, tsarovy anefa fa hanala fanadinana ianao. Fantatro izany. Tsarovy ihany koa anefa fa izany olona nala fanadinana izany a, dia mila manala ny zavatra rehetra mavesatra ao anaty. Misaotra anao ary andro a. Kanefa veriketo indray fa tsy afaka ny ilazan'izany aminao aloha e. Eny ary, rehefa izay moa mifantatrao fa mety tsy misy azoko atao rehefa izay ny sitraka ao. Saingy tiako fantatra fotsiny hoe inona ny antony tsy ilazanao izany. Ka raha borako aminao izany dia mino fa tsy maintsy mihevitra adala toy ny ilazany ery ako ianao. Noho izany dia aleo hijanona ho tsiambaratelika any izany. Dia ahoana tokoa moa izany raha anontaniany amin'ny hery ny antony nampanjonitra lava toy izao. Taony laza mantsy teo hoe aleo tsiambaratelina sy hery izany. Aleo hita eo izay toy ihany e. Na izany aza nefa aleo feperana mafy ihany ilay ry mba tsy hilaza zavatra betsaka aminy. Indrindra moa fa ny fitiavako azy. Aleo izao ihany dia andefasana SMS ilay ry sao dia tara loatra eo ka hanahirana. Na dia tiako tokoa aza mantsy anto tsy azoko ataona milaza izany aminy. Dia hono alety. Inona nanontaniany andro an'lahy? Toa hitako mantsy fa manga mihitsy ny resaka rehetra eo. Nolazaiko taminy letsy ny fitiavany lahy azy. Tsy efa miferako moa ve letsy lahy tsy ilazan'izany aminy e?
mba fantatra ela moa mivokatra izao. Kalma lesy tsy misy an'izany. Oviana ary ihany mbola tsy nanatanteraka ny sitrapony lahy. Rehefa izay ny tiany lahy dia ataoko. Tsarao ve nefa lesy fa ny fitiavana dia misoko miadana toy ny afona pombo karakaraky ny anakibonany lahy azy vao maika mampirehitra azy. Ka so lesy ny tsy filazany lahy ny fitiavany lahy ny antony vao maika mampirehitra azy ka hitondra zava-dratsy eo amin'ny fiainany lahy. Eny letsy ho eritreretina eo ihany izany. Ny alina mirehetra natao atoriana, saingy ny any alina natao iandrasana ny toyan'ilay nofy. Ny an'ny hafa ny mahasambatra azy dia ny eo anilan'ny olon-tiany. Ny andray tao mifanohitra amin'izany foana. Maka amin'ny fitiavana ao anatin'ny nofy. Ary aleo matory amin'izay fa tsy manao miary. Manao ny tahina? Elaela ianao izany tsy hita. Mba ho aiza moa kely dia tsy hitan'ny olona. Izany indray. Fa hono ary miary. Dia ahoana tokoa moa izany nivalin'ilay resaka taminao indray andro iny. Resakinona moa izany raha tsy mahadiso e. Momba fitiavako anao ka. Tahina, tsy mety amintsika ho azy izany. Aleo mijanona mpinamina fotsiny ihany tsika. Raha sitrako ao dia oka izany ifandraisantsika. Ka raha tsy mety amiko dia ekenao ny fitiavako. Tsy anjara antsika niaraka ary tahina. Tsaro fa tsy maintsy mbola any ilay tena anjaranao. Matokia dia mino fotsiny ihany. Tena tiako ange ianao e. Sarotra amiko ny hamono an'izany. Ambarako aminao fa zao lehilahy zao natsoina hoe tokapo tahaka ny siny ka tsy mahalala afa-tsy ny rano. Na izany aza nefa dia ambarako eto indray fa tsy anjarantsika velively mihitsy niaraka. Tsarovy anefa ary miary fa tiako ianao Aleo aloha ivileto ry tahina. Mbola misy zavatra alaiko manto ato. Veloma ianao e. Miary dia ahoana ny tena valiteninao farany. Miary miary. Ety sofa mbola nofy ihany. Torohevitra farany lazaiko ny lahy. Hoe ahoana? Lazao amin'izay lesy ny marina teneno amin'ny ando ny fitiavany lahy azy. Aza mikoropa kely aloha e. Fa ahoana? Efa kely ilay tsy sisa dia ho tapitra ny amin'ity tantara ity fantatro fa efa madiva ho tapitra ilay nofiko. Ka rehefa fantatro fa ho tapitra ny nofy dia izay no manambara fa tapitra ihany koa ny tantara. So dia anono foana re lahy ty. Mahalala ny ataoko aletsy Ka matahotra ihany alesy so dia manono foana any lahy ka. Aza matahotra lahy Zavako amin'ny lahy aloha fa ny antsoina hoe mity dia mivonina ny zakany mafy rehetra. Ka sao izy mandahany lahy indray nefa mamolaka fotsiny ihany. Vokatry ny fandafany izany dia mety hahatonga ny lahinao zavatra tsy tokony atao. Eny letsy
Ary aleo aloha makasaina eto amin'ity seza vato ity. Mahafana loatra koa izany andro izany ka. Dia ahoana tokoa moa momba ny toy amin'ny fiainan'ny lahy? Iza ry aho? Aza tapenana ary ny masoko aloha e. Dia tsy fantatro mihitsy izany zaho. Ka mba mihoso papa kely ary aloha e. Ka tsy mety zanako. Fa nga ianao raha nala fanadinana dia mila maka sopapa izany. Rehefa tsy hay dia mira zero. Ka tia anie tsy fanadinana e. Fa saingy fanadinako anao raha mahafantatra ianao e. Afa-po ary e. Izay zanako. Dia tsy afaka fanadinana izany ianao androany fa mila izaka kely amin'ny hoafy. Miary? Ay ve ianao ihany e? Izay fa mandra-peona indray e. Eny ary e. Mba inona ary ny tena dikan'iny teny miary teo iny? Sa tia koa ve izy? Asa mbola ka mantatra. Ary tia indray izy fa miverina. Ary toa lasa ny akanjo fotsy be tahaka n'ireny mpanambady ireny. Miary a, fa nahoana re dia sahanao nandahatra amin'ny farany? Tahina, andao aingana. Andao fa mandeha be ny fotoana. Fa hoentinao aiza nefa e? Midira ato. Dia isoloha iandreto ny akanjonao. Tsy azoko. Ekeo fotsiny izay lazaiko dia fantatrao e. Eny indray ary e. Rehefa voasoloa ny akanjonao dia andao hiaraka amiko. Fa ho aiza nefa e? Ary toa miditra ato am-piangonana anie isika izany e? Ie, androany no nambarako anao fa tianao kosa ary tonga dia ambarako eto anaty amin'ny fiangonana. Andray sambatra ary miary a. Vonina ny tianao ambara izany ahy ka tena nofy. Saingy tsy voambarako azy ny hoe ity azy ambara-pitapitry ny fofonaiko. Dia sanatria ve ka ambara-patapitry ny nofika any? Enganeka tsy ho zany. Vitandroany ny lesitsika. Izay ny manambara fa hififarany ty tom-pianarana ity ka dia ho avy koa ny fanadinana. Teny farany tiako ambara aminareo ty. Izany olona nala fanadinana izany iry reto a, olona matotra, tsy variana amin'ny zavatra tsy misy dikany loatra. Mbola iona ihany sika saingy mba tiako fantatrareo ihany izany. Raha misy lesona tsy dia mazava loatra dia mbola afaka manontany. Tsy misy bedy mihitsy eto a. Fanontaniana made? Ery. Ny nofo ve mety ho tanteraka? Izany ary izy hoe nofoko. Izao indray ary? Azo teo ve makamamy fitiavana ao anatin'ny nofy? Fanontaniana tsy dia manandanja loatra reto izany a. Nefa mety hisy eo any amin'ny fanadinana? Tapitra ny ora. Ny vaovao farany olazaiko aminareo a, andeha hitsangatsangana kely sika alohan'ny fanadinana. Dia roviny izany? Mety amin'ny alakamisy angamba. Milay kosa izany. Fa ny anontaniako anareo izao a dia hoe aiza ny toerana tianareo? Mbola tsy hay. Ialahy mantsirery dia faly mamely afoana. Mbola ho azoko ialahy e. Tsy azoko. Mamely lahy ahoana moa izany? Eno ahy e. Tsarovy fa santatra am-bavarany fotsiny fa manetsa be mbola ho avy. Tsy olana lesy izany a.
androany nanambarako ny fitiavako any anto. Arina mahavariana ny laty e? Tapaka letsany hevitra fa olazaiko an'iny fitiavako any anto. Fa inona hono natapa-kevitra tampoka ny lahy teo? Ka tsapako letsy fa hitan'lahy, tokony tsy ao anaty nofontsony ny ainako ny fiainam-pitiavako. Ary mba aiza koa lesy ty sipity? Ay zany. Ohatra mitovy be amin'ny ando izy zany a? Oay, miary litytia. Miary iza? Aleo letsy tonga dia anataonako tsy andrasako fotoana ntsony. Miary, manao any ianao? Manao ana? Hitako ihany lahy ianao. Miary tia avy ianao e? Ohatray, fa iza moa ianao? Olo ty rery avy lahy ty. Mba tairi kely letsy sao dia mbola manofy angany lahy. Sao dia adala ary ty. Aleo mandefatsy. Laha ve letsy mitapy rita ina? Tsy mitapy zany letsy ino no miary aminy? Dia miary tao anaty nofoko iny. Fa ahoana aky? Ahoana aky? Sao dia misy adala raha mpianatra indri. Fa maninona? Voniditra tato dia nisy bandra inona nantona. Na avy hatrany izy ki dia niantso Vatray. Magaga dia mbola tsy nisy fotoana nahitako azy. Saingy fantany kiny anarako ary laza izy fa tia. Mba eo etoany akiza. Dia tonga dia entany koa ny entandry dia aleo tonga dia any dia lasa e. Ndao ariko. Io kia? Io le izy. Tsy adala zany akio Ka ahoana re? Tsy mazava amiko ka. Ndao nge antanitsika e. Tena rahavavy ny antony ny lahy le izy. Zany mihitsy ary izy le hitako tany anatin'ny nofiko. Mekara daholo ao anaty fiara dia ndao andefa mandeha any fotoana e. Fa tonazo namana vaovao sika androany mandeha? Ay, izy no miary rahavaviko ry zareo Tia kosa kitahina dia tia ery. Ay, fa mba ahoana hoana fa tarantaina ny anarako e. Dia inona avokoa ireny lazainao ireny fa tsy misy azoko. Iny tokoa, fa ao anaty koa mahatonga an'izany ry tahina. Leo ary ho tataraiko le izy. Mety ary ny teninao e. Sady efa liana mafy ako. Za koa aloha liana be mihitsy e. Asana ino anareo na tsy? Kanefa tsoriko fa tsy misy lainga ny zavatra ambaraka eto na dia kely aza. Tadidinao angamba ry ando ny andro nanontanianao amanokana iny. Tadidiko iny fa ahoana? Nilaza taminao tamin'iny hoe tsy afaka nizarany tsy ambarateloko aminao. Izao kosa tsy maintsy ambarako le izy. Efatra sikreto. Ny dikan'izany dia izao. Le tsy ambaratelo dia efa tonga ho tsy ambaradimy ka vonona ny izary zany aminareo Eny ary izay koa vonona ny eno anao fa le fony teninao e. Eny ary. Ray volana sy tapany lasa izay dia nanonofy tamin'io nofoko voalohany iny efa nahafantarako amin'ny miary saingy mbola tao anaty nofy ihany zany. Tsy azoko. Mety zary nareo aharitra iainao dia ho azonareo zany e. Mbola ho lava mantsa ny tantara. Mety ary ny teninao e. Eny ary tongisika ndao aloha eo apetraka etsy ambany alokaloka etsy reto ny entana. Ndao avy. Sady tena mafana koa zany andro zany Oay, andeha vidy crédit kely etsy aloha fa misy olona tokony atsoky. Mandeha anare? Andraso eo ihany Eny re. Tao hitako manga dia manga ery ny resaka izy roa reto zany
ary aloha koa moa dia amorona zavatra hovidiana dia amin'izay le ry afaka miresaka miary tsara. Andeha hividy jus sotrotsika etsy ary zareo ka velako vetivety eo aloha nareo Angany ianao no any ary sady manginy eto koa izay sy tahina. Dia izay ny tantarako ry miary ka ahoana ny hevitra raha toa ka borako aminao eto amin'ny fitiavako anao miary. Ahoana izay? Tiako ianao. Dia ahoana ny hevitra aloha tahina? Za koa tia anao. Hitako mangeriny izany resaka reo roa izany tena manga mihitsy moa izany. Ay ve efa tonga iando Ela sisa ny andrasana dia hipika amin'izay ty dinika ty Dinikinina? Eno ny tena teo hoe oka ho tsy ambaradimo ny resaka nataoko taminareo. Ankehitriny izany dia tsy maintsy ambara amin'ny olona rehetra. Fa ahoana? Rehefa nandinika fotoana fohy teto izay sy miary dia tapa-kevitra fa tsy ao anaty nofontsony ny ranay fa eo amin'ny fiainana rehetra mihitsy. Tsy azoko. Ivady lesy izay rehefa samy mahavita amin'ny fianaranay avy tsara be izany ary esotehaka kely aloha izay izany no tanteraka ny nofony lako. Nofo tonga fiainana hafahafa. Natolotry ny SM radio nareo teo ilay nofo tanteraka. Tantara indray miseho no soratan'ny Leny Riko Etienne Andrembololona. Novelomin'ny Saoly sy Tolotry niaraka tamin'ny Solofo José sy Nofy. Nandray feo sy nandrindra ara-teknika Ando Nana Totosa Solofo José. Tantara Komada.